770 740 feno 100 taona niasana ny caisse d'épargne de Madagascar izay orinasa-panjakana miasa amin'ny fitahirizam-bola société anonyme à gestion autonome. Manana maso voatelopolo ny caisse d'épargne de Madagascar, roa amin'ireo ny eto Toamasina dia ny ao Tanambao faharoa sy ny Etsy Bazarbe. Nandritra ny fankalazana ny faha-100 taona izao dia notoloran'ny fitondram-panjakana maro-boninahitry ny asa ireo 12 mianaday na vita-be tamin'ny asa mihoatra ny 12 taona ka nahazo ny medaly alimo sy volafotsy. Ny ministry ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha-panjakana, ny asa, ny fampananan'asa ary ny lalàna sosialy, Andriamatoa Ramaholimasy sy Pierre Holder no nanolotra izany ho an'ireto mpiasa ireto. Hatreto kosa dia efa maro amin'ireo olom-pirenena malagasy no manana kaonty amin'ity caisse d'épargne de Madagascar ity. Izay 100 taona izay tsy midika hoe fanterana fa kosa 100 taona mikirakirana n'izany sehatra ny tahiry izany. Midika traikefa ho an'ny caisse d'épargne de Madagascar zany. Maro ny mpametra-bola no nanankina an'izany tahiry izany tamin'ny caisse d'épargne de Madagascar ary omena ny antotanisa dia miisa eo amin'ny 1,500,000 eo izy amin'izao fotoana izao. Nandritra ny 3 andro nanamariana ity faha-100 taona ny caisse d'épargne de Madagascar ity dia nisy ihany koa ny fifaninanana teo amin'ny taranja ara-panatanjahantena baolina kitra sy lawn tennis.